Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Petits comme nous, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains au quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Mbola kafanena mandrakariva no fampiarabanantsika mpiray fanantenana izay manaraka izao
fandaharana mahakasika ny fahasalamana izao izay hoentin'ny départementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana oniny eto amin'ny fédération Madagasikara afovoany. Marina trany fa ny afatra izay hoentina amintsika dia amin'ny maha hoe zava-panahina azy indrindra miankina amin'ny hoavintsika mandrakizay dia ampifanarana ary tsy maintsy tokony mifanaraka trany amin'ny izay voasoratra ny tenin'Andriamanitra mety tsy hitantsika izany ao amin'ny fotoana famelabelarana amin'izay tanterahana amin'ny fandarana izay mety hisesisesy na hoentiko na hoentin'ny namana mpiara-miasa fa hitantsika iny izany ary mifanaraka ihany koa amin'izay voalaza ny mpanompo vavin'ny tompo ary voamarina ara-tsiantifika. Loha hevitra hafa indray no jerevantsika androany. Tamin'ny herintsika moa izany dia nijery nanomboka nijery andraiky koa ny fahasalamany atodoha izay iankinany no avintsika mandrakizay ananana ny fahazavan-tsaina hafana mandray ny tomboka sen'Andriamanitra ka eo amin'ny zavatra hoantsika dia misy fiantraikany be dabe zany eo amin'ny atodohantsika efa hitantsika tamin'ny herina mahakasika izany ireo zava-manaitaitra indrindrandrindra ary ny sakafo izay tokony hohanina izay hahitàna ny vitamine B1, B6 vitamine B zany amin'ny ankapobeny izany. Tafiditra ao anatin'ny sakafo izay manaitaitra hitantsika raha naharaka tsara tsika tamin'ny fandarana tamin'ny heriny ny zavatra mamy. Ka hojerentsika androany mahakasika natao hoe tsindrin-tsakafo sy ny zava-mamy ao anatin'ity famelabelarana izay hoentina amintsika ity. Rehefa fety mazana dia tian'ny maro mihinana mamy. Ny gâteau, biscuit sy ny sisa anisan'ireny fety lehibe izay iainantsika izao tontolo izao mihitsy ohatra ny volana desambra izay ahitàna fihinanana hanim-pitoloha manerana izao tontolo izao ary izany dia itovizany rehetrarehetra izany amin'ny ankapobeny ary eny rehetrarehetra reny fivarotana no tokantrano dia saika ahitàna karazana mofomamy vatomamy ho an'ny ankizy ary zava-pisotro mamy ihany koa maro isan-karazany izay hita eny amin'ny toeram-pivarotana maro rehetrarehetra ireny mandritra ireny fety lehibe ireny indrindraindrindra. Fa izao ny fanontaniana efa mipetraka amintsika efa mba nisaintsika ve ny fiantraikany ny zava-mamy eo amin'ny vatantsika. Maro ny betsaka ny olona izay lasa tia sy manana fahazarana mihinana zavatra mamy matetika eo am-pamaranana ny sakafo. Izany moa ny antsointsika anazy ireny hoe desera na tsindrin-tsakafo ozy izy tsika amin'ny fiteny malagasy ary eo ihany koa no ny hazakazaka ny fiainana ny antony zavatra izay tsy miankina amintsika ny asa fitadiavana dia tsy manam-potoantsika hipetrahana ary isakafoanana ara-dalàna sy araka ny tokony ho izy ary dia manakina ny fiainantsika amin'ny ireny sakafo masaka ireny sy ny sakafo vonjy-maika satria maika lava tsy tafody any an-trano ary ny zava-misy matetika dia ireny sakafo hoantsika ireny dia mamy loatra ary mitondra kaloria be loatra ihany koa izany izay no izy ilain'ny vatana isan'andro. Voamarina ihany koa voalaza manam-pahaizana fa ary hita fa ny fihinana siramamy no antony lehibe mahatonga ny hatavezana tafahoatra miampy an'ireo karazana aretina izay efa hitantsika ombenombeny ary azoko antoka fa ao amin'ny fianakaviana dia farafaratsy mety mahita olona anankiray tratran'ireny aretina izay hita zao ohatra hoe ny fiakaran'ny tositra ary indrindrandrindra ny diabeta atao hoe type 2 zany. Tsy mitsahatra miakatra amin'izao vaninandro izao ny tahan'ny olona diso matavy loatra izany. Inona dia aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana tahaka ny antsika raha izany ny tsotra dia ny antony ny fihinanana isan'izany fihinanana ny zava-mamy ary indrindrandrindra ireo zava-pisotro simika no hamamiana izany. Ny fanadihadiana natao dia maneho fa ny fisotroana ranom-boankazo simika ray tavoahangy isan'andro dia mampiakatra ny izay mety avoazan'ny olona anankiray tonga ny olona hiteraka ny aretina atao hoe diabeta eo manodidina ny ray isan-jato eo. Ny ao anatin'ireny zavatra hoantsika ireny moa izany dia misy ilay atao hoe siramamy atao hoe fructose. Fructose io dia hita any amin'ny voankazo sy ny tateny fa misy koa ilay fructose izay amboarina amin'ny fomba tsy naturel zany ka izy ireo rehefa be loatra izay mahatonga hoe na dia voankazo ary no hoantsika dia farafakely tokony anankiroa eo zany tokony hohanina. Ny fructose be loatra moa zany dia mety ahatonga ny atao hoe hormone leptina tsy handaitra intsony
eo amin'ny vatana izany. Ny leptine manko a dia retsika anankiray hormone izay manan-danja anankiray mife ny anohanana, ary izy io dia mandefa message amin'ny vatantsika hoe tsy tokony sakafo intsony isika. Ka rehefa io zany tsy miasa intsony ny vokatra le mamy loatra ho antsika dia zay mahatonga antsika mitady hanina foana. Fa io zany dia ohatrany hoe polisy izay mandrindra ny fihinanantsika sakafo oak'izay. Ny zava-pisotro misy siramamy moa zany tsara fantatritsika dia tsy mampihena ny anohanana na koa hoe manamora ny fandaniana aingana ireo kaloria ao anatin'ny vatana, fa ny zava-doza dia mitarika amin'ny fahazahoana lanja indray aza izany. Ny fihinanana siramamy be loatra indrindra fa ny siramamy araka ny resantsika teo aloha azo avy amin'ny sotroina ranom-boankazo loamamina dia averina ihany fa miteraka fahatavezana ary indrindra satria ny mamy rehefa tafahoatra izy ao anatin'ny vatana dia tsy hitany vatana intsony anaovany anazy dia avadiny tavy izy io, ary anisan'izay zava-doza dia mipetaka eny amin'ny lalan-drà, ary izay mahatonga ny lalan-drà tsetsina sy mahateraka aretina toy ny tension dia ireo le fatapana lalan-drà sy ny sisa. Ny sakafo mamy loatra moa zany dia manaparitaka haingana ny siramamy makany amin'ny rà, ary miteraka ny resana teo hoe ny fitombon'ny menaka manerana ny vatana, anisan'izany resana teo ny lalan-drà, ary indrindra koa fa eo amin'ny tanora izany. Ny siramamy tafahoatra dia mpahafantarina antsika fa mahatonga ny homamiadana ihany koa ny siramamy tafahoatra. Ohatra amin'izany ny homamiadana lakanina, ary manafaingana ihany koa ny fahanterana. Tsara tsika fa tsika rehetra angamba maha-olombelona antsika dia tsisy maniry ny hoantitra aingana na lahy io na vavy indrindra fa mahazo azo taona isika, ka dia mpahafantarina antsika etoana zany fa ny fihinanana ny siramamy tafahoatra dia manafaingana ny fahatongavan'ny fahanterana. Soroy arak'izay noho izany ny sakafo azo avy amin'ny lafarinina, satria mifototra amin'ilay siramamy be loatra izany toy ny paty isan-karazany, ny mofomamy, gâteau, biscuit sy ny sisa, ny tsindrin-tsakafo sy ireo karazan-tsakafo samihafa no manana hanaitaitra ny fahasotokomana. Izay moa voalaza ny taridana ny boky kristiana izay hitantsika eo amin'ny écran io ny référence, izay ny voalaza hoe soroy ny sakafo azo avy amin'ny lafarinina toy ny paty isan-karazany, mofomamy, tsindrin-tsakafo ary ireo karazan-tsakafo samihafa no manana hanaitaitra ny fahasotokomana, ary karazan-tsakafo vitsy ihany ozy izy no tokony hohanina amin'ny fotoana iray ary tokony hohanina amin'ny mpankasitrahana izany. Izay zany no hafatra izay noentina amintsika mahakasika ny tsindrin-tsakafo sy ny zavamamy, ka dia faniriana dia horaisintsika am-po zany hafatra izany, ary ny fiovana fitondran-tena moa tsy mandeha mora, tsy faingana fa mandeha tsy moramora izany, ary miara-miasa amin'Andriamanitra, ka dia samiary mitolo-batana amin'Andriamanitra mangataka hery mba handresy ireo fahazarana mety tsy mahasoa antsika teo aloha fa mba hananantsika fahasalamana, ka ampiara antsika ireny taridalana ireny hananantsika ny fahasalamana vatana indrindra fa ny atoto. Dia mirary fitohizan'ny fotoana mahafinaritra antsika indray amin'ity sabata ity ho amin'ny fandarana manaraka indray. Amen. Cha
zay hoanjarany rehetra fa olevona ny tany tsy ny ho teo aminy izao no tsarindrindra anatonanao ny tompo fantomotra ny zanakato maudiany aminy umbarenave lai feritombo miantso modiarilainani izawaneka izawaneka mbulati univerela mudi izawaneka mbulati mizotra amin'ny fombiazana mizotra ho amin'ny fombiazana io indray ny fandaharana izay mandondomaravarana ho ato amin'ny mpianakavy amin'ity anio ity tsy lorana ny fiarabana finaritra isika rehetra fandaharana ho an'ny tanora kanefa tsy manilika anao ray aman-dreny ianao mihitsy ihany koa ary ny tena saina ary anasana mpitiavana andreo ankizy madinika ihany koa ho amin'ny anio isika dia hijery loha hevitra anankiray manao hoe mbola hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina ve ny fahalalam-pomba ho an'ny tanora ny resahana eto ny fahalalam-pomba eo anivon'ny tanora zany tsy ampiandrelanao izahay fa avy hatrany dia hiditra ao anatin'ity fanadiadiana ity isika manasanao avy hatrany ary izahay. tena ilaina ve ny mahalala fomba? Maninona no tokony hiarahaba olona nefa ny olona aza tsy miarahaba akory? Fa maninona moa no tsy maintsy hiteny foana hoe azafady na misaotra?
Tsy mila malala fomba amin'ny iraita-po amiko satria samy olona iray trany ihany izahay. Efa niteny toy izany koa ve ianao? Mahasoa mantsy ny malala fomba. Inona no soa azonao raha malala fomba ianao? Inona no azonao atao mba ahatonga anao ahalala fomba kokoa? Kanefa mialoha izany rehetra izany, mbola hita taratra eny amin'ny tanora ve ny fahalalam-pomba amin'izao fotoana izao? Arahoary ny hevitry ny ray aman-dreny sy ny tanora vitsivitsy. Ny sasany aloha hita taratra moa, ny sasany fanahiniana angany tena betsaka. Raha le fanaovana fanahiniana indraindray mandeha tsy manao mbaylalana, mandeha tsy miarahaba olona, izany zao mety mandeha daholo izany. Tsy tantaratra intsony satria misy ny tsy manao azafady, tsy mitana entan'olona raha ohatra hoe misy ananana kely. Dia ohatra hoe raha anaty bisy zao izy dia tokony hoe raha misy olona be voka dia izy natao le olona be voka no mipetraka, na hoe olona antitra dia le antitra no mipetraka, fa izy tsy mahalala fomba zany le tanora sasany. Efa mihevery izy raha amin'izao fotoana izao, na eo amin'ny fiarabana na eo amin'ny fanaovana azafady izao dia efa very. Tsy tantaratra ohatra zao ny firavana zao dia tsy voaka amin'ny tanora intsony izany. Dia fitondrana entana ohatra hoe le zoky olona mitondra entana tsy dia miasan'ny kely ohatra raha sendra fanena amin'ny kely. Mbola hita taratra eny amin'ny tanora ve ny fahalalam-pomba amin'izao fotoana izao? Ahoana no endrika esehon'izay hoe tsy fahalalam-pomba izay raha ny hevitrao? Inona no soa azonao raha malala fomba ianao? Misy sotelo ho azonao reto raha malala fomba ianao. Hiatsara ny lazanao, arakaraka izay ataonao amin'ny olona no ahatonga anao ho tsara laza na ho ratsy laza. Raha malala fomba ianao dia hoeritreretin'ny olona hoe ankizy matotra sy endry. Alala fomba aminao koa izy ireo. Raha tsy malala fomba kosa ianao dia ho heverin'ny olona hoe titena ka mety hisy zavatra tsy ho azonao ary mety tsy ahita asa koa ianao. Ary ahoana kosa hoy ny soratra masina? Hahazo namana ianao hoy ny Baiboly, mitafy fitiavana fa fatorana mampiray tonga lafatra izy io. Kolosiana 4:4. Fa tena marina izany. Mora voasarika hinamana aminao ny hafa raha malala fomba sy tsara fanahy ianao. Iza tokoa moa no te hinamana amin'ny olona tsy malala fomba sy ratsy toetra? Anajanao ny olona. Hoy ny tovovavy iray atao hoe Jennifer, raha malala fomba foana ianao dia ho hitanao fa hanaja kokoa anao ny olona na dia ireo tena tsy malala fomba aza. Tsy hanajanao kosa ny olona raha tsy malala fomba ianao. Milaza ny Baiboly hoe araka izay famarina ampiasainareo no hamarina ho anareo. Mateo 7:2. Tadidio ary hoe mifanerasera amin'ny olona foana isika isan'andro. Raha malala fomba ianao dia hiova ny fiheveran'ny olona anao ary ho hajaina ianao. Tena ilaina ary ny mahalala fomba. Inona no azonao atao mba ahatonga anao ahalala fomba kokoa? Dinio ny fahazaranao. Mieritrereta hoe manaja olon-dehibe ve aho rehefa miresaka amin'izy ireo? Impiry aho no miteny hoe azafady na misaotra? Varimarina avy aho rehefa miresaka amin'ny olona hafa, ohatra hoe ilozako mamaky sy mandefa ny soratra marososina? Manaja ny ray aman-dreniko sy ny iraita-po amiko ve aho sa tsy hajaiko izy ireo satria hoe samy olona iray trano ihany izahay? Miezaha anana tanjona, manorata zavatra 3 mbola mila hiezahanao. Jereo ny ezaka vitanao, dia ny mandritra ny iray volana ny fomba fiteninao na ny fihetsika ao mba ahitanao raha efa miezaka anatratra ireo tanjona tiana hotratrarina ianao na tsia. Rehefa mifarana ny volana dia mieritrereta hoe niatsara ve ny toetrako rehefa niezaka halala fomba? Inona ny mbola mila hiezahako? Miezaha avy eo anana tanjona hafa mifanaraka amin'izany. Milaza ny Baiboly hoe izay tianareo ataon'ny olona aminareo no ataovy aminy koa. Luka 4:3-7.
dia saminatsapa isika tsirairay avy tany atokantrano tany fa nahaliana ny resadresaka izay na efa fampijirana na ihany koa ny fanadihadiana izay natao tamin'ireny karazan'olona samihafa ireny na hitantsika taratra fa tena hoe efa somary tsy dia hita loatra eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny tanora izany resaka fahalalam-pomba izany fa izao ndao indray tsika anaraka ny hevitry tsy mpanabe anankiray ity ary izay miresaka amintsika hoe inona ny antony tsy ahitana taratra an'izay fahalalam-pomba izay eo anivon'ny tanora ary ahoana no anampiana azy ireo amin'izany. Raha jerena tokoa moa izany ny zava-misy mbola misy aloha ankizy malala fomba mbola hitanao eny naninany eny hoe ankizy miarahaba, ankizy malala misaotra, ankizy manao azafady, misy sekoly ahitanao an'izany eny tanàna eny am-piangonana eny mbola misy izany. Fa ny zavatra tsikaritra fotsiny dia ity hoe ohatran'ny tsy betsaka intsony izy ireny. Ohatran'ny hoe raha alaina sary amin'ny ankapobeany izany dia ohatran'ny tsy dia hita taratra firy intsony ny fahalalam-pomba avy amin'ny ankizy na ny fahaiza-miaina avy amin'ny tanora amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Izay aloha izany zava-misy ary inoanay fa hitovy hevitra aminay isika izay mandinika ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina. Kanefa tsy maintsy dinihantsika hoe inona moa ny antony mety mahatonga an'izany. Inona ny mety antony mahatonga an'izany? Zavatra tsapako matetika dia ity hoe misy ihany aloha ao hoe mety hoe tsy fahalalana ao amin'ny ankizy sasasasany. Misy ihany koa ny tanora mantsy indray ohatran'ny hoe eo mahatanora azy fa ohatran'ny sarosaron-kenatra izay izy indraindray dia ohatran'ny hoe gejainy le henatra ao aminy le izy tokony arahaba, izy tokony resaka, izy tokony hanao azafady. Misy an'izay ao amin'ny tanora izany. Mety ao ihany koa nefa ny tsy fampino ny fanabeazana mihitsy ao anatin'ny tokantrano. Satria ny tokantrano no tokony hanabe sy hanazatra ny ankizy ho amin'izay fahalalam-pomba izay eo ihany koa ny sekoly. Fa eo dia eo ihany koa hoe ny mety fiheveran-tena ho zavatra izany eo amin'ny tanora. Tsy ny tanora rehetra ho izay fa misy an'izay fiheveran-tena ho zavatra izay mety hoe fanambony-tena sy ny ohatrohatran'izany dia eo ohatrany hoe miavonavona, miandry ho arabaina, miandry hanehoana fahalalam-pomba izay vao mahalala fomba, tsy manao dingana voalohany ao anatin'izay misy an'izay toe-tsaina izay ao amin'ny tanora izay mety hitranga izany toe-javatra izany. Izany rehetrarehetra izany tsy natao ankivy akory fa mbola manana fotoana isika hanarenana izany rehetrarehetra izany. Ary izay no antony fanabeazana ane izay ny sekoly dia ilaina manatevina mihitsy ny fitaizana ny ankizy sy ny tanora ho amin'ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina. Ary tsy ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina amin'izay olona ohatrany hoe mateo-tisy mendrika tokony hanaovana an'izany ihany fa fahaiza-miaina sy fahalalam-pomba ho an'ny olona rehetra. Indraindray mantsy ihany ny ankizy ohatra fotsiny ity miarahaba ny mpampianatra azy izy fa tsy miarahaba an'izay olona tsy mampianatra azy nefa samy mpampianatra miasa ao anatin'ny sekoly ihany ireny mpampianatra ireny. Ka ny fahaiza-miaina sy ny fahalalam-pomba dia natao ho an'ny olona rehetra manana didy amin'izay ny sekoly. Fa izay tena ho antitra an-terintsika amin'ity androany ity dia le adidiny ray aman-dreny. Aoka isika ray aman-dreny tena hanazatra ny zanantsika dia mbola kely izy, dia mbola kely, dia efa mahay miteny kely ireo ankizy 2 taona sy tapany 3 taona miakatra ireo tezaintsika mba halala fomba ao atokantrano ao. Ary miaraka amin'izany ihany koa tsy hoe mampianatra azy ireo ny fahalalam-pomba amin'ny fitenenana fotsiny isika fa indrindra mitaiza azy ireo amin'ny alalan'ny ataontsika mihitsy izany hoe modely amin'ny fahalalam-pomba sy fahaiza-miaina koa isika ray aman-dreny. Fa rehefa ny ray aman-dreny ao an-trano ny mahalala fomba sy mahay miaina dia izay ihany koa no tafon'ilay zaza. Dikan'izany izany isika ray aman-dreny dia tokony hijoro ho am-piainana tsara ho an'ny zanakitsika izany. Ny amaranantsika azy
dia ty hoe ny fiangonana ihany koa manana didy ao anatin'izany. Ny fikambanany ankizy ho nivon'ny fiangonana, ny fikambanana izay mitaiza ny tanora dia tena tokony miasa mafy anampy ny ankizy amin'izany hoe fahalalam-pomba sy fahaiza-miaina izany, ary tsy ny fampianarana azy ireo fotsiny ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina, fa ny fampahafantarana azy ireo ihany koa ny amin'ny hoe inona moa ny tombontsoa entin'izany, izay koa hoe tsara ho resahany. Fa ndraindray isika miteny fotsiny mahaiza miarahaba olona, mahaiza misaotra olona, fa tsy maintsy hampahafantarana amin'ny ankizy fa maninona no manao an'izany, inona ny tombontsoa entin'izany. Fa rehefa fantatry ny ankizy fa hay ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina tena tena manokatra varavarana eo amin'ny fiainana, fa izay mahay mifandray aman'olona tsy very mandeha. Rehefa manomboka takatry ny ankizy izay dia tena mezaka izy manao izay azony atao amin'izay fahalalam-pomba sy fahaiza-miaina izay ka dia mampahery ny tanora sy ny ankizy rehetra izay ho amin'izay ary mampahery ihany koa ny ray aman-dreny sy ny mpanabe rehetra ifanometanana mba hampiakatra indray izany fahalalam-pomba sy fahaiza-miaina eo amin'ireo taranaka fara-mandinitsika ireo izay. Nafonja dia nafonja ny lohahevitra izay noentina tamintsika tamin'ity anio ity, mbola hita takatra ny anivon'ny tanora eo anivon'ny fiarahamonina ve ny fahalalam-pomba. Indrindra moa izany tanora ny resaka dia ny faniriana indrindra tao anatiny ny fanadihadiana sy ny hevitry ny mpanabe teo iny dia tena hoe ny ahatonga ny tanora hizotra amin'ny fahombiazana. Izy amintsika tanora moa tsy dia hiditra ao anatin'izany hoe ahita fahombiazana izany, ary anisan'ny tsambara telo anankiray ahitana fahombiazana izay le fahaizana sy fahalalam-pomba eo amintsika tanora tsirairay izay. Dia mikatona tretondray aloha fandaharana fisaorana fankatelemana no atolotra antsika tsirairay avy tany atokantrano miaraka taminay mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka indray izay ary ho amin'ny herinany io lohahevitra hafa indray no efa homaninay ho anao. Fotronjy zany fo mampitondra fahorina ireo babony manjo mampaniry asambarana sy fiadanam-po tosatry azanana elatra tsy to mamonjy ireo rerakampo ireo voton-dranomaso votom-pahoriana maro dia maro toko ampaherezonao za airiray be indra-fozay tony ravy nahihitsana eny kioloka hanampa aretana sy aza vanatrahany raha mbola tany kio ny tany ranomaso mpahorina dia voton-dranomaso ranomaso mpifaliana mahatsapa fa tsisy anarana azona famonjena afa-tsy anarany Jesosy Kristy soaiany fa aolay ray tsy to mamonjy ireo rerakampo ireo voton-dranomaso
andria manitsy to andria manitro hatramin'ny talo indre tsy manam-paharo ny herinao zay nasinao sao rehetr'izao ny teninao dia ireny ny vonina hitrao no aseny oh izareno toanao rizaiko ao andanitrao izao dia ankalazany hirako ilaza fa ianao ianao irery onde ao manitrao anao mihery sy milaza ny vonina hitra sy haza anao mandraky izay tokoa ny tompo andriamanitra sy to Tumpu afau patina upanupunau nianjukure hechau anonsi isi fecha umeku siatulu chuanau kanzakau ibuadi ufa upanupu anau manjakizai ritumpu yanao nufi ainaku uvelu natuanatiku ritumpu sipana fuchu ritumpu sipana fuchu Muafantacha ubedeso ilezana kandiamanicha na funilanicha sauri sakaizaku matizimba usulunau fanavutanau aisuanau izilai panavutra Tunga ulumbelunizi mitunda faulina na pizaliana Nuezeina, nuisuina, nuaratina, nuvunuina, nuhuni elukau Sauri sakaizaku matizia mutianau Inunanwa valinau Nifitiabanizau, izibulatiana
sakaizako oafantatra ove jeso ile zanak'andriamanitra nafoinilanitra zao risakaizako nidinizy mba hosolonao fanavotanao aisoanao izy ilay mpanavotra tonga olombelon izy mitondra fahorina nampijaliana oenjehina mesoina maratsina novoloina nohony eloka zao risakaizako matizy amonjy anao inonano avalinao ny fitiavan'izao izy mbola tianao zao risakaizako matizy amonjy anao inonano avalinao ny fitiavan'izao izy mbola tianao inonano avalinao ny fitiavan'izao izy mbola tianao Misao tranao zahay iray fa tratsy izao fotoana izao no ny fitahianao nataonao taminay voninay hitrasandratray ho fideranany anaranao atray ho ty fotoanatao misao tranao zahay iray fa tratsy izao fotoana izao no ny fitahianao nataonao taminay voninay hitrasandratray ho fideranany anaranao atray ho ny fotoanatao o meu anitra sofrido rinamasina feno ny fifaliana ny fosiny fanainay ary ny vavaka akary nay aminao taio lamasino ny sabata masina andro masiny saharana
sarumiry sy ambony kamasy naminay fonina itrasandrastray ho fideranany anaranao atre ho ty fotonatao o meu anitra sofivorina masina feno i fifalina ny fosiny fanainay ary mivavaka asandratray aminao taio amasino ny sabata masina o meu anitra zao fivorina masina feno i fifalina ny fosiny fanainay ary ny vavakay akarinay aminao taio amasino ny sabata masina aza de manandratina tsy aleo de manetry tena niaviavy ataovy fady fa tonga tapakany tady zay mao mifandray ny mpivady eny fady miadiady misaina mifandray mifotafaray no tena mampiray fifandeferanano ery manasitranany fery sy ny olon'olona mahamanolina fifankatiavanano tanjona zay mampifandray ny mpivady eny fady miadiady misaina mifandray ny fotafaray no tena mampiray o aza taony misy ndotra fa matonganao mitrotra tondeo ny saina mahaiza miaina fizay no tena foto trahaina zay mampifandray ny mpivady eny fady miadiady misaina mifandray ny fotafaray no tena
sofinao ao sy ny eritreritrao misy bitsikao hoe lalanay zano alea lala mikiotana ve izay betsaka pande tsisy sakandalana nefa tsisy hifarana miankavy anao diny izay atao fa hoy ny teny na marireny de tsy voatery hoany amireny no mahavonjy ny ainao mba eno lay fel iray mitondrana toa tamin'ny androny noa valomianaka maro izay ny fidy hoe maro anisatrany atrany kanjo de nanenina rano masozona zary fafatesana nony andry azy ireo kotsereo tsara filay antsara de ny safidy atao anio tsy miankinaminy ny olontinao nako ny ray sy reninao mba eno lay fel iray mitondrana oa midray mitondrana oa midray misy feo tsy manery mora nefa azo antoka razatra nanday anao de tsy ho reintsony ilay zay matoky ny tompo dia ho velona
na dia sarotra zany lalankale maro ireo fisedra eny andalankombana fizay minony tombo tsy misy aiay azo antoka ny fitantanany soa izy tsy mba mandao ny nona manjo aza matahotra eny aza manay matokireny tompovonjeny anao ento eo aminy ny adintsaina mpanay ireo entamave satra sy olana aza mety oky vinaoketraka apetrao amin'ny izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao zay matoky ny tompo mpandresy atrany na dia maro ireo fandrikae alo na ny ady atao fiainana mankalao mandreraka fo mankararilo miala elo domany miankaso ny tany milatsy ozaka fitsapany zany aza matahotra eny aza manay matokireny tompo mpandresy anao ento eo aminy ny adintsaina mpanay ireo entamave satra sy olana aza mety oky vinaoketraka apetrao amin'ny izy anafakanao ento eo aminy ny adintsaina mpanay ireo entamave satra sy olana aza mety oky vinaoketraka apetrao amin'ny izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao zay mbola tsy tanare atrizay noefa namboariny hoaisy hoanao lanitrakanto sy tany vaovao o paradisa ndrandraina toko misy ny tompo sy to zany nolapany asambarana yaina ny olomoavotra sambatra tena sambatra sisy fetra ny fiadana nao mandrakizay dory isaina utakarina sitany nofinyolomarina toerana kanto efa mahamanina o paradisa tsy manampaharo feno dia feno diso zany olapany asam
fetrany fiarana nao mandrakizay dory izay mandresiro andova indray ilay edenana foyatrizay Jesosy tino itsena sy andray o paradisa tsy manam-paharo misy ny tompo sy do zany n'olona-pany asambarana iaina ny olongo avotra sambatra tena sambatra sy hisy fetrany fiadana nao mandrakizay dory zany n'olona-pany asambarana iaina ny olongo avotra sambatra tena sambatra sy hisy fetrany fiadana nao mandrakizay dory Rehava malala fifaliana manokana no iarapana antsika rehetra amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Fandaharana izay iarahantsika mifampizara ny tenin'Andriamanitra. Mialoha izany anefa andeha iaraka anondrika ny lohantsika isika ivavaka. Andriamanitra ray tsaro, amin'izao ora sy fotoana izao, raha iaraka hianatra ny teninao zahay, dia mitalao ny taradalana avy aminao ka ny fanahinao masina mihitsiny no anazava sainanay. Ny tenena Jehova o, ary aoka hikasika anay tsiraray avy ny fanahinao. Amen. Ry ava-malala vao manokatra ny Baiboly isika dia mamaky ny bokin'ny Genesisy. Izany hoe manomboka mamaky ny Baiboly zany dia toy izao no zavatra izay vakitsika. Ny teny izay voambara zany dia toy izao manaraka izao: Genesisy toko voalohany ka ny andininy voalohany sy ny manaraka. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina. Aizina no tambonin'ny lalina. Raha jerentsika
izany dikateny izany ao amin'ny dikateny ombonana eto Madagasikara dia milaza manao hoe aizina no mandrakotra ny lalina. Ry havana, mba azonao an-tsaina ve izany hoe tsy misy endrika foana aizina no mandrakotra azy? Kanefa na izany aza, na izany aza ny toe-javatra dia tsy navelan'Andriamanitra. Tsy navelan'Andriamanitra ho amin'izao fotsiny izany toe-javatra izany, fa indro Andriamanitra miditra antsehatra. Miditra antsehatra izy, misalovana mihitsiny ny toe-javatra ary tsy mamela izany ho amin'izao fotsiny, ka manomboka mametraka lamina, manomboka mametraka fandrindrana. Dia ao amin'ny 9:7 amin'ilay Genesisy 1 teo ihany, dia izao no zavatra ambaran'ny soratra masina. Ary Andriamanitra nanao hoe misia ny mazava. Dia ny 9:7 dia ambarany, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary ao tsara ry hava-malala nge ny toe-javatra, avy eo amin'ny hoe tsy misy endrika sady foana, avy eo amin'ny hoe aizina no mandrakotra azy, dia indro Andriamanitra fa manova izany toe-javatra izany, izay toe-javatra toa misafotofoto, ka manomboka mametraka lamina. Zavatra tsy mirindra dia indro Andriamanitra fa manomboka mametraka firindrana. Dia ambarany araka ny voalazan'ny 9:7 teo, rehefa nametraka an'izay lamina sy firindrana izay Andriamanitra, dia hoy ny soratra masina manao hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Rehefa malala eo amin'ny tapany faharoa ao amin'ny 9:5 dia hita soritra miavaka tsara, misongadina ilay firindrana sy ilay filaminana, dia nisy hariva ary nisy maraina. Hita soritra tsara izany eto ny fisehoan'ilay filaminana, ny fisongadinan'ilay firindrana, ny fifandimbiasana miavaka tsara, nisy hariva ary nisy maraina. Eto ao ry hava-malala dia mahatsiaro ny fanambarana nataona lehilahy anankiray, lehilahy mpitaritolona izany lehilahy izany, mpitarika ny roiny hoe tolom-panafahana irony, izany hoe mpitaritolona tolom-panafahana fonombola tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany. Dia izao no teniny izany lehilahy izany: ao aorian'ny alina mikitroka dia tsy maintsy miposaka ny tarabao maraina. Ao aorian'ny alina mikitroka dia tsy maintsy misy tarabao maraina. Marina tokoa ry hava-malala fa amin'ny mpitaritolom-pahafahana an'ity lehilahy ity dia mety ny fanantenana noho ny fahafahana, fanantenana ho amin'izany fahafahana izany, ka hialan'ireo gejany mpanjanaka no tiana avotra amin'izany teniny izany, satria matsiaro fa misy hery hafa mangeja dia ny hery famoretan'ny mpanjanaka izany. Tsy endrika, tsy hevitra mahakasika izany anefa no tiana asongadina sy avotra eto ankehitriny, saingy izao tsy azo odiana tsy hita,
tsy azo odiny tsy fantatra fa eo amin'izao fiainana izao dia misy hery hafa to mangeja to manosika ny olona ho amin'ny firotorotoana, tsy misy firindrana, fiainana to enjikenjidava, rotorotom-piainana tsy misy fiatsarana, hazakazadava tsy misy fiafarany, ary eny fiainam-pianakaviana aza toa miareraka. Tsarovy anefa ry mpiaino malala fa manoloana izany rehetra izany, manoloana izany toe-javatra rehetra izany, dia tsy miova Andriamanitra, fa izy ilay tamin'ny voalohany. Andriamanitra ilay tompon'ny firindrana ary nametraka rindran-damina hatramin'ny voalohany, dia maniry indrindra, maniry mafy ihany koa ny sin'ny firindrana eo amin'ny fiainan'ny olona izay asan'ny tanany. Toy ny tamin'ny voalohany zany, Andriamanitra ilay tompon'ny firindrana sy ny filaminana dia tean'olotra fiadanana, tean'olotra fiainana mirindra, tean'olotra fiainana milamina ho ahy sy ho anao. Ao amin'ny Korotianina voalohany ka ny toko fa 7:10, Korotianina voalohany ka ny toko fa 7:10 ary ny andininy fa 7:30 dia izao no fanambarana: fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Ry hava-malala, miara-manaiky isika rehetra fa tsy misy fiadanana ho tsapa mihitsy ange ao anatin'izany hoe tsy filaminana izany. Tsy isy fiadanana ho tsapa mihitsy ao anatin'ny fiainana tsisy firindrana, tsy isy fiadanana ho tsapa mihitsy amin'ny firotorotoana. Andriamanitra nefa amin'ny mahatompon'ny fiadanana azy dia te hanome izany fiadanana izany ho antsika. Jesosy mihitsy no nilaza mivantana tamin'ny fotoana anankiray izay nentiny nampaherezana sy nampiononana ny mpianany. Ao amin'ny Jaona 4:7, Jaona 4:7 ary ny andininy fa 7:20 dia izao no fovakin'ny teny: fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanana no omeko anareo. Toetra n'Andriamanitra mihitsy zany ry hava-malala, ary fifaliana ao an'Andriamanitra mihitsy izany hoe mizara sy manome fiadanana ho an'ny olona izay ary ny tanany zany. Tsy programan'Andriamanitra velively mihitsy izao fikorotanana misy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Andriamanitra namorona mba ho amin'ny fiadanana, ary izao sy anao dia olombelona no arian'Andriamanitra hanana fiadanana. Rehefa malala eto am-pamarana anara, tsapanao ve fa na dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony aza ny toe-javatra eto amin'ity planeta tany misy atsika ity? Eny, fa na dia toa mikorotana tsy araka ny tokony ho izy intsony, ny firindrany zavaboary, ny natiora mihitsy, eny, mety ho ny fiainanao mihitsy aza. Tsapanao ve amin'ity androany ity fa Andriamanitra te hanolotra fiadanana ho azy sy ho anao? Tsarovy ry hava-malala, tsarovy mandrakariva fa ao arin'ny alina mikitroka
dia tsy maintsy hiposaka ny darabomaraina. Aza mety ho kivy naketraky ny haizikitroko izao fiainana izao, miandrandra ka sandrato handrandrao ny lohanareo fa efa manakaiky ny fanavotana anareo. Jesosy Kristy ilay tompon'ny fiadanana, izy no hanolotra ny fanavotana, hanatanteraka ny fanavotana ho ahy sy ho anao, ekeo ho anao Jesosy. Amen. Andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra ny amin'ny teninao izay nizaraina tamin'ity androany ity, misaotra ny amin'ny fiadanana atolotra ao anay, ary misaotra indrindra ny amin'ny famonjena izay omenao anay. Tao vozava-misy eo amin'ny fiainana izany Kristy, misaotra ray malalo. Amen.